Zay ny makasika ny fanandritry ny toedra raha tany amin'ny université ny Mahajanga farany teo Ratsahivina dia tsy teto an-toerana ny filohanjany université izany Andriamatora Besazafera Antoine efa eto tandrazana nefa ny tenany amin'izao fotoana izao manana ny fomba fijeriny manoloana indra raha iny ary nanamafy ihany koa ny tsy tokony ampiasan'ny sasany anarany amin'ny fitaovana fampiasaraham-bazana. Nitondra ny heviny mikasika ny fifandonana nisy teo amin'ny mpianatry ny université any Mahajanga Andriamatora Besazafera Antoine izay tafaverina eto an-tanindrazana. Tsy mankasitraka ary mandatanteraka ny tenako ny fomba fitifirana nisy tao amin'ny université nambondrona ary ny tonga ny vonana azon'ny mpianatra voalazako teo. Raha misy fifandonana mety miseho io amin'ny universitaire moa zavatra misy zany dia ny saina ny filan-kevitra kilasy andaniny ny fandraisan-dahatra fa ny herisetra dia tsy mety zany. Nisy moa ny fampiasana ny anarany tatoato entina ampisaraham-bazana ka dia niantso an'ny fampisarana izany ny tenany. Misy fampiasana ny anarako, fampiasana ny anaran'ny fianakaviako ary fampiasana ny finoana izay misy ahako hoentina hatao fitaovana na ho viraviraina ho kirakiraina hanehoana fa mifandrafy hifamono mifandrofitsihy ary tsy afaka mifanatiny intsony miponina Mahajanga. Nandalo raharaha teto Antananarivo moa ireo ray aman-dreny avy any Mahajanga, Sakalava sy Tsimiety, délégationna mafonja izay niona tamin'ny lehiben'ny gouvernemanta ary nisy ihany koa ny fionana tamin'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Nanandotrantitra izy ireo fa iray ny zanaky Mahajanga ary mifankatia tsy tokony anderan'ny fampiadiana voizin'ny olona sasany. Tsisy raha tsaratsara ny fihavanana. Ny fihavanana, fifankatiavana, firaisankina, ny fifagnajana zany ny zava-dehibe eo amin'ny fiainanantsika malagasy. Ka ny tiako apetraka amin'izany, nisy ny disadisa zay nandalo tao Mahajanga tao amin'ny université zay niboany loza tsoroy amantany namoizana zanaka menaka ny ainy ary anisany miondriky malahelo amin'ny zavatra nandalo zay ray aman-dreny. Ny refeu moa ireo ray aman-dreny avy any Mahajanga amin'ny tokony ampitsaharana izay fomba rehetra atao hoentina ampisaraham-bazana ny samy malagasy.